tongavana eto tsy mikely soroka namana Ralbera satria ora sy minitra fanaovana siesta zao mba tsy lailay ny olona rehetra ny antranony any sady mahaino atsika fa noho ny adidy amanandraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana araka ny voalazanao teo mpanolotsainan'ny premier ministre président association ihany koa zay miaro ny zon'olombelona sy ny demokrasia ary ny santa maha républicaine ary indrindra citoyen malagasy mizaka ny zon'olombelona zo-pirenena malagasy de zay ny tenenany eto tsy mikely soroka hoy aho satria araka ny zay juriste reto manaraka an'ireo namana latin glossateur reo de miteny zareo hoe bis repetita placente zay zavatra verina foana zany de mipetraka mandrakizay ka ny verenany eto de mikasika ny mivoatra tokoa ny toedre raha ny Antoine Lakaka satria efa tody hatramin'ny fandrodanana fasan'olona ny hetraketraky n'ireo tsy mataotody zany hoe mbola mitoy zany le fitrandrahana mbola ole ampandramitsy valana ihany zany io hanazavadytsika io nanomboka tamin'ny afako maly zany ny tena nitsahatra tanteraka ny fitrandrahana satria nandray ny andraikitra ny daholo ny rehetra nandray ny andraikitra ny segy ao amin'ny gendarmerie pirenena nandray ny andraikitra ny ministre ny police nationale nandray ny andraikitra moa indrindrandrindra ny avy amin'ny primature satria matoa zay mbola miteny eto tsy nesorina amin'ny toeranay de mankasitraka ny zavatra ataonay ny lehibenay nanendrenay ary zay zavatra zay de tsara ho fantatra ny vahoaka malagasy fa tsy mikely soroka ihany koa ireo mpitondra zay président république raha nisy hafatra ny teto hoe sokafo ny varavarana de veroy eo asio formateo fa misy virus de efa manomboka manao ny YouTube io fitombita io ny filoham-pirenena hafatarany mazava tsara hoe aiza ho aiza ny hafatra tokony ho jerena avy ny vahoaka de amin'ny alalan'ny tenanay zao de manao ny mandray anjara briky mavitraka koa ny avy amin'ny fiadidian'ny primature mikatsaka sy miezaka hitady vaholana hoentina hampandrosony ty Madagasikara malalatsika ty mitady vaholana araka ny tenenina teo misy ny observatoire de malaise de l'administration à Madagascar zay averiko matetika fa misy part de responsabilité nay fonctionnaire mpiasa-panjakana ny tsy mampandroso teto Madagascar hatram'izay ka hatram'izao satria le pratique odieuse araka ny fiteniko azy zay misy pratique anay tsy mety misy namana sasany tsy izy rehetra misy namana sasany mbola tsy te hiala amin'ny vahohony kolikoly firaisana petsapetsa amin'ny zavatra tsy manjary amin'ny fanaporetana madinika fampiasana hery fampiasana ny herim-panjakana zay ampindraminazy entina hamoretana ny vahoaka sy fitadiavana tombotsoa manokana de izay zavatra zay tsy mampikely soroka anay na de be ny fahavalo de tsy mampaninona fa tsy be noho ny betsaka ny makasitraka ny zavatra ataonay noho ny mpakahala zay zavatra zay ny mahatonga anay mbola marisika iza le tena makahala le asanareo iza le tena makahalany zany de tsotra ireo olona ny tendrena any atsefatsefaky ny administration zay mbola mikiry biby mbola manao le fomba rasy ny ao ihosy aloha zao de voaprofo ao amin'ny région ao chef de région efa nanao fanambarana igny ary nanimbazimba ny didim-panjakana ny zavatra ny raisy ny ministère ny mine de am'izao fotoana zao Lakaka ireo gros bras reo sy ny namany sy ny le orinasa Gondona nandrodana tamin'ny afako maly nandrodana fasan'olona de noho ny fatoro loatra le izy de nandray andraikitra ny vahoaka de ny vahoaka zay nahatsiary tena hoe tratran'izay sindry hazo ilena sy fanimbazimbana razana zay satria zavatra sarotra malagasy zany fasana zany no mijoro am'izao fotoana zao anjatony maro ao miambina le toerana sy iza tokoa mbola nampandeha an'ilay fitrandranana de voe tonga tany aza ny ministera nigazana le fitaovana ka tsy haiko fa iza ny naniraka fa mbola mihevitra reo orinasa Gondona reo fa toy ny taloha ny zava-misy am'izao fotoana zao mbola mihevitra ry zareo fa tany sisy fanjakana eto mbola mihevitra ry zareo fa mbola mandaitra ny lainga le afafy ny ireo pirapetsapetsa aminy ireo mpitondra fanjakana hoy aho any an-toerana zay mamafy lainga sy mampinandalitra ny lehibe aty ambony aty matoa izahay mihizingizina namana Michel Ralbert mihizingizina
ary tsy mety nampitahorina tsy mety miverina amin'io zavatra miseho lakaka ao tsy aho hiany ny zavatra mitanga sala am'izao zay ny tenenako hoe avy amin'ny olombo atendry misy olombo fiditafiditra koa izay apetraka any tsefatsefaky ny administration rehetra any no manimba ny commandement zavatra efa nisy efa ela be izy io ka am'izao fotoana zao zahay hamongotra azy satria administrateur civil ihany koa ny premier ministre ary fantany zany zavatra zany administrateur civil za miteny eto ary mbola misy hafatra fampitaina aminay amin'ny namana administrateur civil fa tsy ana pitary bady vilam-bava eto zahay mba tsy adinoako le hafatra tonga de alefako le hafatra hoe maro be sika mitatany any lavitany misy préfet agny misy chef district zay manomboka heninay azahoana vaovao fa tao ho avy amintsika ndray ny fandotoana rano eto amin'ity tany sy ny fanjakana ty manana ny sata mifehitsika itsika administrateur civil ary mitodika aminao préfet ny Horombe tsy tia lainga ny anaran'io zavatra mipetraka amin'ny teny isika io foro io fa mahagaga tatoato mafana be ny zavatra mandoany lakaka zay anatin'ny fari-piadidianao tsy ahenao peo enao de manontany teny zay namana hoe sao lahy sanatria tafiditra miaraka amin'ny chef de région sy député anao tafiditra miaraka amin'ny procureur anao hanosihosy razan'olona ihosy hanosihosy ny zon'olombelona hapiasa taratasy zay hosika hitrandrahana amin'ny tany sy tokony hitrandrahana handrodana fasan'olona ao ka mba raisiny andraiky taraka ny tenen'ny premier ministre lehibe ny gouvernement ta hoe tsy voatery izahay aty amin'ny fitondrana fohy be no handray andraikita fa zay no nanendrena anareo any zolo tena mpanjakana représentant de l'état ka nidikan'izany ange Paolo ohatrany hoe tany tsisy fanjakana ihany zany satria zareo zany ny fanjakana mandidy manapaka any sady tsy azonareo esorona izy tsy niainanao ny prime ministre tsy niainanao filohan'ny republique nanala tsy haniraka hoe fanesorana ny rakotona rabe fa henjakenjana ihany zay kabariny filoham-pirenena sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement ta isaky misy occasion ahafahany zareo miteny hoe ho hainjana ny sazy ary za mino namany amin'ny Monsieur Albert fa tsy ho ela de ho avy ny fandraisana andraikitra an'ireo olon-dehibe reo satria araka naveriko eto ho aho 80% tsy mampandroso any Madagasikara de ny fitavozavozan'ireo olona tendrena sy zahay milaza ho teknisiana nefa tsy tonga saina ny tena lesoko amin'io mantsy de misy karazana fifaninanana andrasy no ataony namanay ireo hoe zany chef tete taloha de nahazo miliara de ahoana koa ianao anaraka eo ve tsy ahazo izay nge so de le hoe niaigy avy any ambony mihitsy koa izy ny olona hoe avy any amin'le ambony be mihitsy koa ny anaran'le ty ambany samy ho tsarainy karatra namana Monsieur Albert ny any ambony sy ny any ambany de misy daholo any sazy manandrify azy tany tandalana eto ary sitomako ny sainy rehetra so de misy mieritreritra hoe tsy misy ambony lalàna ary zay ny zavatra mbola misy le ambony lalàna satria tsy misy le haute cour de justice itsaran'le olona ambony ary za de izy efa niteneninao zay de anisany mangataka ny fametrahana an'io Monsieur le Président Monsieur le Premier Ministre apetraka zavatra io satria efa niezaka isika nametraka zay tsy napetraka n'olona zany inona moa ny anaran'le mikasika nyty démocratie sy ny resaka droit de l'homme ty HCDI zavatra angezabe zany napetraka teto napetraka ny zao hapetraka ny resaka fampiavana pirenena zay sy voapetraka ny sasany de mino afa ho avy ny haute cour de justice tsy hitako ny natahorana an'izay raha samy madio tanana isika mianakavy de tsy hitako ny atahorana ny fitsarana raha za manokana tsy de ty matisitsy zavatra atahorako fitsarana satria ny olo mpangalatra ny dahalo ny matahotra fitsarana zany ho tsaraina fa raha olona madio manao ny asany araka an'izay teneniko naverina hoe nametrahana eto amin'ny fitondrana ty de hijeriny vahoaka hijeriny fampandrosoana ara-sosialy ara-ekonomika sy ny hanovany texte zay hitatsika hoe obsolète zay sy mifanaraka amin'ny zava-misy zay andrarany namatsika anaty corps fa tsy anao corporatisme izy ny teneniko teo zay satria misy corps sasany mbola manao ny namany ao ihosy eo nefa izy mitabataba ty olo marina izy ny corps-nay tsy iza zany fa ny corps-nireo SMM reo nefa le procureur mbola manao zavatra mandika lalàna manapatra hery ny procureur ny hosy am'izao fotoana zao de zay matso izy mbola io ane zany mbola tsisy fandraisana andraikitra ao ka zay izay ho avy ny fandraisana andraikitra angamba ary tsy ho ela fa za moa zany tsy hibaiko nizaniza satria tsy amy toerana afaka mibaiko olona aho fa kosa ny nahatongavako eto itenenana eto zao de ambarany vahoaka malagasy ny bonne foi-nay
ambarany boka malagasy hoe misy ezaka tao fa inona ny paramètre mahatonga atsika mihitsika. Ny paramètre mahatonga atsika mihitsika namany Michel Radbert de les fonctionnaires ho yaho. Les fonctionnaires corrompus, les fonctionnaires mbola zatra ny lalandririna, ny fonctionnaire zay mbola tia tena, ny fonctionnaire zay mbola zay olona tsy voatery fonctionnaire fa ny olona tendrena. Sahala amin'ny chef de région ny Horombe io, ny olona tendrena zay ampindramina fahefana. Vetivety zay manapatra an'io fahefana io, hoentina hanaporetana ny vahoaka. Ka eto zany dia mbola mamerina ny andraikitra satria mpanolo-tsaina teny amin'ny casquette maro zay sady mpanolo-tsaina amin'ny premier ministre sady mpiaro ny zon'olombelona sady citoyen de na de andalana vitsivitsy ny mamehy ny asan'ny premier ministre lehibe ny gouvernement de article 63 à 67 eo homme constitution de misy andalana amin'ny 65 eo zany ny teny mazava tsara hoe le premier ministre et le chef de l'administration, chef du gouvernement, chef de l'administration. Si hadisoan'ny premier ministre no manao rappel à l'ordre amin'ny sampandraharaha mpanjakana rehetra eran'ny Madagasikara, tsy midika zany hoe fitsabana fa ny lalam-panorenana ny nanome azy an'izany fahefana zany. Ka aoka tsy havadika atsika hoe aza miditra amin'ny asanay na aza miditra amin'ny asan'ny zaroa ny premier ministre SMM aveo resany io zany si SMM marery si SMM marery satria tsara voatotoina ny SMM tam'izay ka mampamakina constitution satria magistrat zany de censé hahay lalàna. Tokony olona manana maîtrise en droit farafaharatsiny ny mpitsara. Tokony hamaky io article 65 io le premier ministre et chef de l'administration. Fa tokony tsy havadika sika zavatra hafa ampitiavana ny tenenako eto zany. Izay ny mahatonga miteny namanay koa. Namanay administrateur civil zay misahana andraikitra maro be any anatiny tsefatsefany administration hoe aza alaina baraka ny koro mamakia texte araho ny rariny sy hitsiny pajanony ny fitiavatena raha nisy nanao fa izahay de tsy hiaro tsy ho namany izay mampihitsoka ny firenena. Malaza loatra ny resaka insécurité. Ina moa mampalaza tsika aloha zao aveo fa ny antsoina hoe chef de l'administration tokoa ve ao anatiny ve misy milaza koa tokony saraka ve ny fahefana mpitsara sy ny fahefana mpanatateraka ao anatin'izay sa ina le administration resana zany eo. Raha tokony ho izy les séparation de pouvoir tsy fatako ny modèle malagasy fa tokony mihitsy ny fahefana mpitsara, ny fahefana mpanatateraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Fa moa ve raha am'izao situation misy aby ohatra fotsiny ho nataon'ny procureur ny hosy io homendrika ny mpitsara ve homendrika an'ireo mpitsara tsy fitsaranareo ve homena an'izany fahaleovatena zany za de matavitra fa pouvoir des juges ny seho eto satria raha io fanagadrana mpanao gazety sy fanagadrana ny selo sy ireo roa lahy ireo aloha ny zay no ny véhiculena hatram'izay de tsy maintsy teneninay raha sahala amireo no ataon'ny mpitsara za de manangatanana manao sali double eto aminareo vaoaka malagasy amin'ny tany aman-danitra fa orolany ritra prison ny olona rehetra eto satria ay nitadiavan'ny mpitsara le fahaleovatena kay hanaovana abus hanararota-pahefana tsy nareo mpitsara rehetra ko iaho fa mila dinina zay zavatra zay raha za de tsy anisany hangataka an'izany satria ho mateto ny vahoaka malagasy hipetraky ny antsona hoe pouvoir des juges zay ny zavatra tiany zareo atao fahefany mpitsara ka zay zavatra zay raha tsy hojerena tsaka ny tsy andavany raha tsy vonina ry zareo hanao hiniana amasin'ny vahoaka malagasy za aloha de tsy namany finianana ane samy manao finianana daholo fa ohatran'ny tsy haiko very anjavony le fianianana zay natao ka tsy fantako ny olona rehetra namana Michel Radbert fa matoa tsika mijoro eto hatram'izao ny tenako Paolo zany de mba misy adidy tokony tiako atao amin'ny fireneko ary zay no natonga hoe misy tolona tao de fanadiovana Madagasikara de anisany manao an'izay ezaka zay ny tenako am'izao fotoana zao ary zay ny mahatonga ahy miteny amin'ny namana fonctionnaire rehetra ajanony le corporatisme mal placé azarovana ny manao hadisoana fa leo mananatra azy to zay mampirisika azy hanao an'izany zavatra na anatin'ny miaramila io na anatin'ny polisy io na anatin'ny administrateur civil io na anatin'ny mpitsara io na anatin'ny inona ny ahatongavantsika eto tompoko lahy sy tompoko vavy mahatonga atsika hoe fonctionnaire de misoccuper fonction izay mitodika any amin'ny vahoaka sy ny administration tadidizo zay tsy niray na hamono vahoaka tsika na hangalatra amin'ny vahoaka na hanao corruption na hanapatra fahefana fa tsy haiko hoe taizany namana sasany no nianatra namana Michel Radbert ireo fonctionnaire reo zay trangonjaka moa fitenenanay azy amin'ny fiteninay avy any atsimo agny zay tsy mety hiova
zay tsy mety hanarina ny zavatra maharatsy tsy mety na za zao miteny eto zao tsy anjely fa kosa tsy tokony avy amitsika fonctionnaire ny hampihitsika ny Madagasikara de mody sika miteny hoe nareo mpanao politika ny mpanao politika ne tsy ampifiry ny isany mety amy 700 na 500 rehefa ny technicien ko nga moa tsy mpanao politika ihany non samy hafa ny resaka teknika sy ny resaka tena marina zany rehefa mody tsy manao politika ianareo fa milomano any anaty politika ny politika ataony de la vraie politique na ireo magistrat reo nge misy citation zay mahavoalaza ny zavaranao si les juridiques politiques la politique passe par le juridique sy afaka miala am'zany politika zany tsika la vraie politique nge de hoe fitadiavana vahaolana hanatsarana ny fiarahamoniny fa raha fa miteny gasy izy politika de raha mivadika zavatra hafa ary tsy fahotana ny manao politika politika fampandrosoana politika tserasera politika ny kibo sinsisa zany le politika fa ny politika tsika gasy de araka ny teneniko ombenombeny de zavatra telo no anatiny ao maka fahefana mba hamaliana faty de maka fahefana mba hanaovana tsikombakomba misy cercle kely eo de samy misaosy ny fiteniny tanora misy cercle noir de samy misaosy ny tanora nefa am'izao fotoana zao kosa namana Albert mba fa miezaka iza hay mpitondra averiko 100 mbola sisy mpitondra teto Madagasikara masahy miditra sehatra ifanehatra amin'ny vahoaka iantiny ary zay zavatra zay de mivadika halemena satria entina mifahantsora-po loatra le izy de misy sasany manarara ohatran'izay zavatra zay ny resaka resanao teo mantsy ny resaka insécurité izay tokoa ianao anatin'le hoe observatoire de malaise de Madagascar io ao ilakaka sy andohany ilakaka io ihany hoe ohatrany hoe ny Bianco koa zao ohatrany mitovy ihany zany nareo sy ny Bianco zao eto hoe ty fotsiny nitsy ny lamboridy anankiray de io ihany niatsy zay tsy zay niazy satria ny action ataoko zany de tsy sélective mitovy amin'ny ny Bianco sy ny SMM manisikitrika zavatra anankiray fa ny zavatra ataoko de misandrahaka eran'ny Madagasikara ary tsy ho ela koa de ho avy eto aho hanao tatitra an'izay satria noho ny fahasarotany miady amin'ny kolikoly ataon'izay ataon'ny mpiasam-panjakana any amin'ny région no mahakavelanay mbola modikodika amin'ny resaka ilakaka namana Michel Albert satria tena raiky tapisaka le kolikoly miaraka mandainga ny rehetra zay mpitondra région io miara mandainga ty mamahalalitra ny ty ambony de naveriko foana le izy azany menatsiny ary averiko eto hoe efa hitany mpamosavy malemy efa mivoaka toandro izy io ry chef de région ry procureur ny hozy ry député ao maire voafidy ao ndony lakaka sy ny sisa marobery zareo ao ohatrany tafiditra koa ny commandant groupement gendarmerie de efa hitany mpamosavy malemy zao tokony ho raisina am'izay ny andraikitra karazana fanjakana kely anankiray mihitsy manao fanjakana kely ao zareo ary mamafilainga mamandalitra efa naveriko ombienombieny hoe zavatra maloto ny lalitra samy mety matsiro izy io de avela aloha izy hamahandalitra zay azo ny fahanana raha zay moa de tsy haiko ka le lalitra le olona fahanana koa nge mihinana zany manaiky ka zay tsy fantako namana Michel Albert le terme ampiasaina maloto tena maloto ny lalitra ka tokony mba samy hijeriny zay manandrify azy isika iverianako le resaka insécurité mbola anatin'ny asan'ny gouvernement malagasy ny misanana zany sécurité zany fa kosa misy fampianarana tsy tody agny namana Michel Albert za zany de mety maro be ny hainao an'izao tena maro mahainao an'izao fandaharana zao tia tena loatra ny olona sasany tsy mba malahelo ve isika namana manafoka olona manabady aman-janaka isika manana ray aman-dreny niterahany ray aman-dreny atsika eto de mba manofinofo izy io tafita ny zanany mety ho président de république ho prime ministre ho ministre mety ho général ny zanany de tsy mba malahelo an'ireo renitsika niteraka atsika reo itsika fa lavony bala itsika mba mipetraha amin'ny toeran'izy ireo mba mipetraha ny toeranareo jiolahy mba mipetraha amin'ny toeran'ny vadinareo ianareo hoe gadra ny tsy afahinareo gadra mandra-pahafaty nefa nanao mariazy amin'ny zanak'olona nisy olana mpanatianainareo de tsy mba malahelo ve isika mpanendaka mpangalatra dahalo tsy mba malahelo ve isika maty voatify ngamo manana sentiment tokoa ny tsiolà olombelona izy ireo olombelona izy ireo namana raha Michel Albert rehefa tsy folaka fara resaka force izy ireo mba tiako hampitaina am'zareo fa misy mihainao an'izao tsy mba malahelo ve izy nyreny be ny tomany ny vadiny ny zanany menatra any ampianarana hoe ary misy jiolahy maty de mahafantatra an'izany hoe papako maty io
dadatoko io maty io de tsy mba misy fo malahelo ve tsika sa fitiavatena fitiavatsika tena de tsy mba mijery le fiarahamonina de ho anareo mpamon'olona de tsy mba manana eritreritra ve nareo naharary ny ray aman-dreniny olo niteraka ny olona vonoinareo zany angeny tsy mampisy ny fandriam-pahalemana eto le fampianarana avy any an-trano any am-piangonana any amin'ny toerana zazo mahitrana za zavatra fa ny fitondrana tokoa ve ny mpitondra am'izao fotoana zao tokoa hoe manana an'izany sentiment resanao zany matoa izahay tsy matory andramena amanalina namana Michel Rabera mba miresaka am'ireo lehibena ireo de mitovy ny sentiment matoa fary zareo tsy ho afaka andeha amin'ny radio antsiveto sanandro mitovy amiko fa resaka miampita hoe zany ny sentimentinay mba malahelo zay mba lasaka ny ranomasonay za mba mandalo matetika mandalo miasa amin'ny intérieur mahita ny fidododoan'ny fianakaviana rehefa ampidirina anatin'le tomobile hoentiny any amponjany havany ary eo koa de todiana amin'ny namana mpitsara misy olona tsy manatsiny koa izy regny trazany atsinjay tratrany tondromolotra sy ny sisa ary eto koa de nitodika mpitandro filaminana zay OPJ misy koa inareo avy aminareo ihany koa mahavoahosim-potaka ny fitsarana satria forcevanareo manao avy any aminareo any doroanareo ny olo marina de manaiky tsy sazoka tratran'le fanerena forcena ho masaka toy ny voalobo-jaza de inona moa ny azy ny ataon'ny mpitsara fa zao nareo zao amin'ny fahefana ve tsy afaka manome baiko an'ireo mpitandro filaminana amin'ny OPJ tokoa tsy hanao an'izany zavatra sa zany ve tena fanao tokoa manana ny tompony andraikitra manandrify azy namana Michel eny efa ny prime ministre ngely lehibe ny fitantanandraraha raha hitanareo ny kabary ny prime ministre tato aby de mahery vaika hoe zay tratra de tsy asiana indra fo zay tratra mandika lalàna de tsy asiana indra fo mbola kabary aloha izy atreto androany tsy kabary izy matoa tonga ty hatramin'ny androany matoa tonga eto hiteniny sentimany sy ny zavatra ifampiresahana izaho mpanolotsainany de anatin'ny programme anay zao efa manao izahay zao anisan'ny fampianarana ny vahoaka nge zao tenenany eto zao e anisan'ny fampitana hafatra hoe tsy tongatonga ho azy ny tsy fandriam-pahalemana namana Michel Albert fa misy parametre maro be ny mahatonga azy io de araka ny teneniko teo fitiavatena fa raha samy manana an'izay sentiment zay na ny jiolana ny dahalo mba maheno ahy zao mba tokony hihematra hoe maharany angeny vady aman-janaky nareo ao ny henatra ao ny manatitra sakafo nareo ne tsy afaka mikaramatsony rehefa ny amponjay de mitady vola aiza ny fianakavianareo hanaterana ny sakafonareo sy ny lamba sy ny sisa mba aoka samy mitonga tsaina aoka tsy ho tia tena isika tsy resaka sentiment hoe mandehandeha ho azy ny ahy zao fa fantako koa amina chef district ahy ny tantana fandriam-pahalemana ny tenako ary fantako ane ny secret sy mampisany mampijanona ny resaka sandahalo taona ray zao tabitraka tao surveillena io fitsarana io surveillena ny force de l'ordre nitranga ve zany tamin'ny andron'ny Paolo tany betroka moa ianao sa tariana io be tany betroka za chef district ny betroka ary nanaovan'ny vahoaka grève ny fangalana ahy tao fa ny atody tsy miady mambato tam'ny fotoana tetezamita sambany tamin'ny tantara Madagasikara hoe nisy fonctionnaire affectena de ny vahoaka manangana pakarta hoe ajanony ny chef district anay noho ninona ny fahafehezana ny asa ny fitsinjovana ny vahoaka ny fahafehezana ny resaka tsy fandriam-pahalemana io ny tena poizina manozongozona ny fitondrana zay ny fandimby hatram'izay ka hatram'izao ka zay zavatra zay zany nisy tomako ny sainy maro aza mialokaloka ambadika ny seza sy ny posta isika teknisianina hoe ataonay nenay fa tsy zahay neny visible fa ny président sy ny premier ministre ihany aza manao harasiana sainasana fa raha tena vrai technicien de manaova sala amin'ny ataonay zao manao ny marina raha samy manao ny marina sika administrateur civil rehetra mitazona ny toera sika raha samy manao ny marina reo commissaire rehetra na ny police rehetra na ny gendarme rehetra sisy sego voateny eto sisy ministre ny police voateny eto sisy DG ny police voateny eto raha manao ny marina ny miaramila rehetra Madagasikara sy voateny ministre ny défense raha manao ny marina ny mpampianatra rehetra sisy chef cisco voateny eto sisy ministre ny éducation voateny eto raha manao ny marina ny mpampianatra any amin'ny université ny CSS sy voateny ny ministre ny fampianarana ambony fa aiza ho aiza ny toerana misy asika satria isika mialokaloka ao ambadika ny fitondrana ary ny vahoaka de tsy te halala ninina monsieur le président tsy te halala ninina vahoaka reo monsieur le premier ministre ianareo roa ny visible ka aoka tsika ho fehezika reo mpiara-miasa reo misy ny sazy ara-panjakana fa raha tena mihopefo reo za tsy maniraka hoe fonctionnaire aho tsy maniraka hoe fanasazena amin'ny fonctionnaire ary za miara-momokevitra miara-mijaly amin'ny fonctionnaire ny tenako zao ary eto de tonga de atsipoko ny resaka hoe mba mangataka
misy hafatra namana hoe mba teneny io gri indiciaire io raha zay na matsena amin'ny hazo fizaliana tsy maninona fa tena mijaly ambany karama amin'ny fonctionnaire malagasy mba mangataka amin'ny fitondrana mahefa mba ho jerena mihoatrany tsy miankina ve zay resanao zay sa miaraka daholo mihoatrany tsy miankina ve le mahambany karama sa raha mba manao débat zany samy tanora samy mpiasa de mba ohatrany tsaratsara karama ihany tsy miankina fa misy tsy miankina victime ho tia tena raha miteny fonctionnaire rery fa tokony ho jerena amin'ny akapobeny ny karama sy ny tambo karamany zay olona miasa eto Madagasikara fa io ihany koa mbola source de corruption mbola antony mahatonga fa foana tokoa ve ny kolikoly raha hoapakarina folo avy zato eny aza tsy efa le kolikoly azony le mpiasam-panjakana ambony rehetrarehetra ve tsy efa mihoatra lavitra be fa mbola tsy mitsahatra izy mandrakandro tsy ho ambony rehetra ny mpiasam-panjakana namana miselo eny efa na io nge na bro madinidinika raha ohatra ka ny amin'ny mpiasam-panjakana ambony ihany mijerena ny fitiavatena makan'le solota sy kolikoly daholo any mihitsy le izy apetraka ny mesure incitative ina moa ny mesure incitative asondrotomarina ny karama moa de ho hita eo fa misy mesure draconienne koa ny raisina zay tena fepetra tsy azo ivalozana mihoatra n'le fito isanjato fanao ny fanjakana ve zay takina hoe asondrotra zay so hoe ahoana ny fomba namboarana le tena salaire de base satrotra ny manao zavatra fa mifangatany be sy ny maro de ny salaire de base mihitsy ny kitihina fa tsy mifanaraka amin'ny tolotra sy ny tinady tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainan'olona ataoko zao ny ministra mety avo be de avo be ny karamany ka zay le fa any mbola miseho ihany resaka kolikoly fitiava tena raha ohatra ka ny any ambony ihany no sondra fa sondroto daholo izy aby de apiaro am'izay le mesure draconienne zay ho eo zay tratra vondray mandeha manao corruption tonga de any tsy afahy fa tsisy hanao eo fa ny olana amitsika eto zany tsy mitovy tsy équilibré ny fiainana andavanandro na ny fiainany vahoaka madinika na ny fiainan'ireo fonctionnaire ary misy koa mbola mpiasam-panjakana mahazo be noho ny namany nefa samy mpiasam-panjakana ihany zay zavatra zay zany tokony izay no tokony hikonatsika loha hikaondoha mikasika an'izay zavatra zay fa sy mitady afera hafa ho hitrikitrihina atao vorona nadala fa samy hifampitsinjo hoe inona ny vahaolana amin'ny akapobeny hampandehanana ny raha-panjakana hialana amin'ny kolikoly hijerena ny ty resaka insécurité ty ary zay de tsy matory andro manala ny namana Michel Albert ho iaho indrindrandrindra fe ty mikasika ny zavatra ilaka akao ty isaorako ny vahoaka nandray an-tanana ny hoaviny satria resaka fampandrosoana tsy vitany mpitondra rery efa jato eo no ho an'olona tena mitondra ny Madagasikara zany hoe raha marina nge Paolo Raolonarivo ny mpitondra manana basy manana miaramila manana polisy zandary afaka ifanandrina amin'ny gondoana fanahoana ny vahoaka tanapolo no mandray andraikitra am'izao fotoana zao a miambina an'le eo indrindra isika zao namana Michel Albert hoe aiza ny tompony andraikitra aiza ny CB ny andohany lakaka aiza ny commandant ny compagnie ny hosy aiza ny commandant ny groupement ny hosy aiza ny chef de région aiza ny préfet de région fa inona ka izy sao de tsy fantany zareo ny asany zareo fa hiandrasana aniza hiandrasana ny président sy premier ministre anao tournée ve vo handray andraikitra isika aiza ny chef fokotany aiza ny maire inona ka ny vidianany vahoaka ny maire hanaporitra azy ve inona ny vidianany vahoaka ny chef fokotany hanaporitra azy ve inona ny nametrany fanjakana foibe ny chef district sy ny préfet hanapositra vahoaka ve tsia de tsia ny valiny hiaro ny vahoaka sy fananany hitondra développement hijery zay sy fanarahan-dalàna rehetrarehetra zao any amin'ny tsefatsefaky ny administration ka zay zavatra zay no atongavany ety tsy hoe misy miteny mianakendry tsy mianakendry aho fa tsy haiko hoe taiza ny sekoly ny anarany sasany fa taiza ny ahy fa ny zao zavatra teneniko eto zao ny tokony comportement ny mpitondra manomboka amin'ny sefokotany ka hatrany ambony faratampony de tsy inona ny antom-pisianay ny raison d'être anay mpitondra tsy vitany hoe ny mpitondra nge isika rehetra aza mieritreritra hoe zay ao amin'ny gouvernement ao ihany ny mpitondra fa mitondra daholo zany chef district zany mitondra ny directeur général mitondra ny SG mitondra ny directeur régional aza mialokaloka ambadika ao fa fataro ny andraikitra sy ny adidy manoloana ny tany sy ny fanjakana fa lasa polémika fotsiny lasa ahoana moa zany hanazavana an'izany lasa faux problème monsieur hoeto vo miteny de ny président rangany tsy mahavoa raha ny premier ministre rangany tsy mahavoa raha efa nanindra fahefana amin'ny chef de région amin'ny préfet amin'ny chef district amin'ny directeur rehetra any ny premier ministre sy ny président izy io tendrena isaky ny larobia amin'ny conseil des ministres io hanao inona ka ny anendrena anareo hiasa hiaro ny vahoaka sy ny fananany hanao inona ka ny miaramila ny police ny gendarme hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa maninona lasa le vahoaka mandoa hetra ho atsika no miaro ny tenany zany zavatra zany tokony tsy azo ekena eto amin'ity tany république ny Madagasikara ty eny tompoko eny ary
tapitrainko ny fotoanantsika Paolo raha olona rivo isorako anao nitindinga nentinao teto amin'ny radio Antsiva nitondranao an'izay asa misy afatra kely ve sa ny havatra dia tsotra ny ahy aoka tsika tsy atao andresaka fotsiny ilay hoe handray andraikitra fa tonga dia raiso amin'ny fotoana itenenana le izy mitodika any amin'ny chef fokontany any amin'ny chef district any amin'ny maire sy ny sisa hiaro vahoaka sy ny fananantsika hitondra fampandrosoana hiady amin'ny kolikoly hiady amin'ny fahantrana hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izany no nanendrenatsika sy ny fidiananatsika fa tsy hifototra amin'io vahoaka io tsy hanenjany nitsakitsaka n'io vahoaka io mitovy amin'izay koa ny aty amin'ny pouvoir central aizany solidarité gouvernementale aiza le fiaraha misy alahy gouvernement de combat sika dia ndao sika combattre ny zavatra rehetra ny tany saina teo zay fa mijaly le vahoaka tsy fianarak'endriny ahy fa raha mba nanana fahefana feno koa amin'ny zavatra manandrify ahy dia efa nataoko ary efa manao aho ary tsy maintsy manao mandrakizay mba hiadiana amin'ny fahalotoana eraky ny ty Madagasikara ty